Miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana zahatany eny an-tokantrano andray ary dia tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny vanim-potoanan-dririnina ary tena mamirifiry tokoa izay antsika izay. Raha miaina ao anatin'ny 30 degré kosa ary zareo any Eropa, tafiditra ihany koa ao anatin'ny fialan-tsasatra moa ry zareo, ka ao anatin'izany fialan-tsasatra izany dia maro ireo fianakaviana miala amin'ny mahazatra, miala sasatra. Anisan'ny toeram-pizahatany tena iriany ny ankamaroan'ny Eropeanina moa nitsidika Madagasikara izany miala sasatra, ary raha toa ka mandray mahery ny 3 hetsy eo isika eo amin'ny mpizahatany dia ny 500 mahery indreo dia saika Eropeanina avokoa. Ny teto tour opérateur maromaro izay teto amin'ny fandaharana zahatany ampahafantarina antsika hoe ohatry ny ahoana moa ny ao ambadiky ny fikarakarana amin'ny fandraisana andray mpizahatany tonga eto ireny. Ireo sokajin'asa tsy maintsy tanterahana sy ny pitsopitsony amin'izay fiomanana ny fandraisana mpizahatany izay no entina amintsika atao anatin'ity fanadihadiana ho arahantsika androany ity, izay niarahana nomana moa tamin'ny association des tour opérateurs professionnels de Madagascar na TOP eo amin'ny sary feno Randriamalala. Anaty birao ny antombohan'ny asan'ny tour opérateur amin'ny fifandraisany amin'ireo mpizahatany vahiny tonga eto amintsika. Téléphone, mail, fax, ireo no mampitohy ny fifandraisany ampiny réseaux sociaux sy site web. Anja, responsable commercial ny andraiky ny eto amin'ny tour opérateur aventure Madagascar Ampefiloha. Izany hoe mandray olona na amin'ny téléphone na amin'ny mail mandray ny demande ny olona te hitsidika Madagasikara dia mizara telo ny andraikitro. Le tonga eto izy aloha dia raisina manontany circuit Madagasikara izy dia mamaly azy en fonction an'izay dia manarakaraka an'izay ny préparation an'ny voyage-ny, izany hoe réservation hôtel, manangana programme, manao réservation, mangataka réservation en billet d'avion raha misy izay dia manaraka ny circuit-ny rehefa en cours zany le voyage dia manaraka an'izay koa ny andraikitro dia ny fizarana fahatelo mamarana anazy rehefa tapitra mihitsy le circuit dia mijery ny au niveau ny réclamation na ny satisfaction. Varotra izany no atao amin'io mba haharesy lahatra ny mpizahatany, fampahafantarana sy fizarana vaovao marina amin'ny raha takiana izany amin'ireo toeram-pizahatany misy eto Madagasikara. Tsy mijanona eo ny fifandraisana fa omena safidy sy fotoana ahafahany manapa-kevitra amin'ny fizahatany tiany atao ny mpizahatany, fanomezana fanazavana bebe kokoa mikasika ny toerana tiany hotsidiana sy fandaniana ara-bola mifanaraka amin'izay, ohatra fandamina-potoana, fiantranoana, fitaterana, fisakafoanana, mandrindra ireo no andraikitry mihaminy eto amin'ny aventure Madagascar. Zano responsable production amin'ny aventure Madagascar. Eto amiketo no atao ny fanamboarana ny catalogue izay boky misy ny circuit rehetra proposenay amin'ny client. Ka raha ohatra misy circuit tadiavin'ny client tsy ao anatin'le catalogue dia eto koa no amboarina ny circuit vaovao zany araka ny programme omen'ny commercial. Ny hita ao anatin'le catalogue zany misy ny programme izay proposenay miaraka amin'ny tarif. Raha tsisy amin'le catalogue izy dia izay le sur mesure. Za koa no manao an'le tarif an'le sur mesure araka ny programme avy amin'ny client izay omen'ny commercial. Eto amin'ny aventure Madagascar dia hamarinina ny kalitaon'ireo tolotra omenan'ny mpizahatany. Tour opérateur ty raha teo manana ny norme ISO 9001 ka asa manokana eto ny contrôle qualité. Ny atao amin'izay zany dia misahana amin'le système de management qualité amin'le norme satria io norme io misy référence, izany hoe tsy maintsy arahana zany amin'io dia mba aplamina ny asa amin'ny organisation interne anay le izy ahafahana ahazahoana satisfaction client. Ohatra omeko fotsiny izao hoe critère na ahoana ny fomba fisafidianana prestataire na hôtel io na loueur na tomobile io na mpiara-miasa rehetrarehetra. Ireo critère ireo zany dia ireo ny ampidiriny etsy amin'ny service tourisme ao amin'ny base de données iasany. Rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia manao production anisy ny programme mivarotra izy zany. Dia io no tombony
ho an'izay hoe fananana an'izay zona ny norme qualité izay eo amin'ny asanareo asanatoro Ny tombony voalohany aloha zany a dia ny fomba fiasa ato en interne zany satria manaraka tsy maintsy manaraka an'izay fa tsy hoe nenahako rehefa manao an'le asa dia hafa dia nen'ny ankizy hafa dia hafa fa mitovy daholo le satria misy an'le procédure arahana amin'izay au niveau en interne zay dia misy koa izy no au niveau international satria araka ny lazaiko teo hoe norme internationale le izy zany a dia ny client zany a rehefa mahita an'io dia manana assurance izy izay no objectif. Asa ambirao ataon'ny tour opérateur koa ny kadikady ny fandaniana arabola hampiasain'ny mpizahatany sy fandrindrana ny dimandroso sy miverina sy ny eto an-toerana. Island Continental Tour opérateur avanana amin'ny fanafarana olona amin'ny andiany na en groupe. Mpizahatany hoentiny hitsidika any Madagasikara no hotsenaina miaraka amin'ny zahatany eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pireneny Ivato fa mialohan'izay fa reto ohatra isan'andro misy misaranja hoe izay araka amin'ny alina dia tsy fampaniana zareo andeha ho fantaritsika ny fomba fanao raha amin'ny andiany ny mpizahatany karakara india. Les clients efa heritaona meloa nefa mandefa ny no efa fantatra zany hoe mbola tsy misy client zany fa le date ny efa publié ao anatin'le site web an'le tour opérateur dia à partir an'iny client s'inscrire tsikelikely ao anatin'izay heritaona zay zany zay efa mandefa allotement meloa any amin'ny hôtel sy ny service ohatrany hoe ny hôtel ny guide ny tôbily dia rehefa lasa zay allotement zay dia manao suivi régulier zany zay hoe isam-bolana ohatra satria ao anatin'io site io koa zany ahitana ny détail ny information rehetrarehetra momba ny client ohatrany hoe ny taona ny nationalité ny mombamomba azy ny vol ho atongavany dia à partir an'iny zay no mandefa ny réservation sy manao ny remarque zay tokony ho alefany any amin'ny hôtel sy ny service réservé na rehetra eo amin'ny 30 à 45 jours alohan'ny atongavan'le client eo dia manao ny confirmation zay ny manule satria raha ohatra felo le départ ny personne inscrit ny passager inscrit ao anatin'le zany farafahakeliny sivy dia farafabetsany eo amin'ny 70 eo raha ohatra ka tsy mahatratra an'izay participant dia tamin'izay zany dia na zay mianule an'le départ ny alotena na manao confirmation. Ny atao hoe allotement dia fa mandriana mialoha ireo zavatra tsy maintsy ilain'ny mpizahatany na tiany hatao rehefa tonga eto. Tafiditra anatin'izany ny trano fandraisam-bahiny, ny fiara, ny mpitardia. Ny rehetrarehetra moa zany efa vita confirmation 30 jours mialoha, roa andro amin'ny alohan'ny atongavan'le client eo amin'izay miaona amin'le guide zay manao ny passation amin'ny zany hoe document de voyage rehetrarehetra. Manomboka mifandray amin'ny guide touristique amin'izay ny tour opérateur manomboka eto. Herinandro mialoha no aseho ny guide touristique ny antota taratasy rehetra voangona momba ireo mpizahatany hoentina na document de voyage fa tsy maintsy manao fanamariana farany na briefing tahaka izao rehefa tonga ny fotoana hitsenana mpizahatany eny amin'ny seranam-piaramanidina. Reto le client mitsenanao androany juste une plaque angalanao anazy dia reto ny programme ny document de voyage nao programme final ity ny récapitulation ny programme zany itinéraire anao 15 jours zany eto Madagasikara dia marivé any vol miara-tonga daholo ny client anao androany Turkish Airlines arrivé à 14h45 dia 14h30 dia atao ambadika atao ity ny ordre de mission anao dia reto ny room list ny anaran'ny client anao rehetrarehetra sy ny répartition ny chambre. Fanomanana iray taona mialoha ireo tanisaina amin'ny guide touristique ireo fa fanatanterahana azy ny sisa. Dia amin'ny farany mamea le fiche d'évaluation ahafantarana ny déroulement en circuit anareo. Tafiditra daholo donc zany efa nomeko anao ny programme final dia ny voucher rehetrarehetra dia ny chèque prépaiement antsika ticket parc moa tsisy ny tsisy domestic flight ny détail vol arrivé efa nomeko anao teo daholo dia ny carte de Madagascar dia ny évaluation forme
ny chauffeur zany tonga efa namenao azafara tsisy dia eo anatiny ity ny fiche de provision anao arakaraka ny izay nataon'izy mianadaty eo izay no atao hoe passation du document de voyage. ao anatiny io document de voyage io a misy an'le zavatra efa nyreservena rehetrarehetra ohatra hoe ny ticket ana vol ny programme confirmé farany tamin'le neken'le client dia ny voucher dia ny budget rehetrarehetra ilaina mandritra n'le voyage n'le client eto amin'le jour J iny zany zay manao dernière vérification ny document rehetrarehetra zay efa nomena ny guide herinandro mialoha dia manao briefing amin'ny farany manao vérification an'le document de voyage rehetrarehetra vérifie ny tobile vérifie ny hôtel zay atongavan'le client voalohany. Ivato seranam-piaramanidina iray isam-pirenena 5 minitra mialohan'ny atongavan'ny fiaramanidina farafahatarany no tonga eto amin'ny seranam-piaramanidina ny gidy hitsenan'ny mpizahatany. Ny fifankahitana voalohany eto ny ankenan'ny fifandraisana mandritra ny fitsidiana eto Madagasikara ka isan'ny mahasaropady ny asan'ny gidy touristique. Saropady satria tsy olona nifandray tamin'ny telefona na mail no hihaona voalohany amin'ilay mpizahatany. Ny gidy koa azo antoka fa tsy dia nahalala loatra ny zava-nisy tamin'ny fifandraisana hatramin'izay fa handray sy hitarika vahiny no tsy maintsy atao. Ireto ary misy torohevitra entina hiatrehana izany ho an'ny guide touristique. Vérifiena tsara aloha le fiarakodia zay angalana an'le mpizahatany eny amin'ny aéroport satria hoe ianao guide zany no ohatrany hoe image voalohany indrindra à Madagascar donc ianao zany aloha tsy maintsy bien présentable ianao zany andeha hitsenan'le client zany hoe ny akanjonao aloha zay voalohany indrindra tokony misy fandraisana amin'le plaque zay hitinao angalana le client zany hoe eto amin'ity cas ity zao hita le zany dia ohatran'izay koa zao zany amin'le akanjoko anao akeo ianao zany ianao no solotena Madagascar ianao no image voalohany hitan'ny client eo donc ianao zany tsy maintsy présentable ianao amin'izay fotoana izay rehefa tonga ao amin'ny aéroport zany dia atao atsangana avo be mihitsy izy ity tady toerana ianao zay ahafahanao miavaka sady hoe tonga dia tazan'le olona avy any anatin'ny aéroport any dia miavaka tsara ianao sady atsanganao ambony be izy ity zavatra ity zany matetika zavatra miseho manko misy client mivoaka avy any izy dia mijery izy dia tsy hitan'le izy dia lasa izy dia tesitra izy avy eo hoe zay sy sako nefa le olona guide zany teo izy fa natao taty ambany le izy eo zany ianao aloha zany mandravoaka an'le client dia miaraka amin'io zavatra io manana liste ianao zay namen'le mpiara-miasanao tany amin'ny birao hoe reto daholo ny liste n'le client zay ho alainao eo amin'io zavatra io matetika efa misy hoe raha am'ty vol ity ny atongavan'le client amin'izao ny atongavany eo amin'izao ny ora atongavany dia matetika ny tena zavatra tsara koa tonga aloha ianao zany fa tsy hoe miandry akory hoe efa tonga tao le avion akory na le zavatra zay vao ho avy any ianao fa matetika paraparatsy na tsasakadiny aloha na 20 minitra alohan'ny atongavan'le fiaramanidina zany dia efa mba tonga ao amin'ny aéroport ianao. Ny dia tahaka izao matetika tsy ilaozan'ny olana amin'ny fanadinona entana na fahadisoana nandritra ny fifindrana fiaramanidina. Isan'ny mampisaviritaka mpizahatany io ka tsy maintsy hitadiavana vaolana haingana ny fandravonana azy. Dia inona indray ny dingana tsy maintsy atao rehefa miseho izay tranga izay. Raha misy an'izay manko zany dia tsy maintsy mitsofoka miaraka amin'le client anao any amin'ny aéroport miaraka misy toerana anankiray zay atao hoe réclamation na bagage aloha dia tsy maintsy makany ianao aloha zany mikarakara izay taratasy rehetra ahafahan'le client manamarina fa misy entana tokoa tavela mbola sy tonga ny entany. About 5 minutes away from here. I usually joke about like half an hour, but today I'm pretty, in a good mood to say like 5 minutes drive to get to the hotel. Rehefa tahaka izao dia ny ho tonga amin'ny trano azo elana sasatra no mahamaika ny mpizahatany ka tsy tsara loatra ny manadonto ny lohany amin'ny fanazavana fa ny tsara ho fantatra ny tsy maintsy zaraina aminy. Ao anaty bus ianao zany aloha dia miarahaba indray aloha an'le client rehetrarehetra hoe tonga soa daholo tsika rehetrarehetra eto Madagasikara
dia misepresente kely any ianao zany hoe zao ny anarako a na dia efa nataonao ihany azy tary amin'ilay fandraisana azy teo amin'ny aéroport dia azavainao amin'izay indray hoe aiza moa misy an'ilay toerana hôtely ipetrahana io a ary amin'ny centre ville ve sa manodidina aéroport ve ahoana sa hoe ato firy ny mety ampitatsika io alaviran-dalana io a manao ahoana ny lalana be embouteillage ve sa misy lalana ohatra hoe lalan-dratsy ve tokony alehantsika io zany zany mila tokony fantatry le client daholo a satria izy visaka izy zany a dia tena tiany tonga dia hoe direct any amin'ny hôtely. Sahala amin'izay koa rehefa tonga eto amin'ny réception atao faran'izay fohy nefa mazava ny fanazavana tokony homenany vahiny fanorona ny efitrano fatoriana sy ny fitaovana fampiasa ao toerana fisakafoanana maraina sy atoandro dobo filomanosana raha misy code wifi raha misy miaraka amin'ny ora ahafahana mampiasa azy. Let's proceed to the dispatching of all the keys. Yvonne, please, room number 2. Matetika misy natao hoe zava-pisotro mpiarabana tonga soan'le vahiny zany a dia zaraina amin'le vahiny izy rehetra le zavatra zay a dia rehefa vita zay zavatra zay dia manao natao hoe check-in zany dia le check-in zany a matetika tsy hoe matetika moa zany fa ny tena izy manana roaming liste zany a voalohany indrindra aloha réceptionniste dia manana roaming liste koa zany a ny guide dia mampitovy le roaming liste zareo mitovy be le izy hoe reto marina ve le chambre tadiavinay ato amin'ny hôtelinareo a dia hoe oui a reto marina le zavatra eo a dia alefan'le réceptionniste amin'izay hoe reto a ny fizarazanan'le le trano a amin'le zavatra nangatahanareo hoe ohatra hoe mila trano 400 nareo na mila trano 10 nareo dia zao ny fizaran'le izy hoe misy single ohatran'izao misy double tolona ary zany zavatra rehetrarehetra zany efa vita tsy hoe androany vao natao le izy efa vita efa ela be ary le ankizy a dia zany hoe le ankizy miasa any amin'ny birao zany a nefa nanao an'izay a dia napasiny taty amin'ny fotsiny a dia zahako manatanteraka azy a rehefa tonga eto amin'ny réception zany. Okay, let's go. Thank you. Tsara kokoa rehefa avy ny tsotsotra na avy ny karakara vatany iny ny mpizahatany vao mena borifiny amin'ny dia hataony. Atao amin'ny ankapobeny aloha hahazony sary an-tsaina ny toerana sy zavatra hataony mandritra ny fitsidiana eto Madagasikara. Fa atao isan'andro ny briefing rehefa eny am-pandehanana mba hahafantarana ny zavatra azo sy tsy azo atao amin'ny toerana ale. Right here. So during the trip we will see the highland. All this part is what we call the highland. You know, highland, that means, you know, the altitude is between, you know, 1200,000 up to mandritry koa no anabiazam-boany fifampitokisana eo amin'ny mpizahatany sy ny guide touristique mitondra azy fandetehana fifankazahoana toromarika amin'ny fandriam-pahalemana fotoana ahafahana mifampizara fihetsempo na ambiance hoy ny fiteny frantsay fampafantarana sakafo mahasalama indrindra ny sakafontsika malagasy ny fomba mampanao ny fomba fiakanjo sy ny fady tandrefin'ny toerana ho tsidihiny ny toetry ny andro maripana fanafodina fitaovana fiarovana miaraka amin'izay tokony ho vimbinina. Les clients zany rehefa fatany mialoza zavatra rehetrarehetra iseho any a dia ohatrany manaiky ho azy izy fa raha io zavatra briefing-io tsy vitanao tsara le izy dia mipoitra daholo ny olana rehetrarehetra rehefa anafaty. Taratasy mameno ny document de voyage teo ny fiche d'évaluation ka rehefa vita ny fitsidihana dia manome fanamarihana ao ny mpizahatany ny tsy nankasitrahana ny tokony ahitsy amin'ny fomba fiasana fifandraisana amin'ny manaraka ary ny fahafaham-pony tamin'ny fitsidihana nataony teto sy ny fiarahany tamin'ny guide touristique indrindra ny tour opérateur naharesy lahatra azy nitsidika any Madagasikara. Zavatra farany ary zay tena tokony fantatra koa zany momba resaka vola zany satria zareo moa tonga eto amintsika izy a andany vola ary zay ny anton'le resaka tourisme koa zany ngambany hoe manampy ny économie antsika eto Madagasikara dia mila tokony fatany daholo aloha zany a ohatra hoe ny karazam-bola aloha zany karazana ity izy le karazam-bola misy eto ohatra misy ariary zato misy ny dimanjato dia misy koa misy ampafantarana azy hoe raha mila vola izy a izy ny ahafahany manakalo vola ohatran'izany na ve possible ve izy
mahalaka vola amin'ireny maka vola amin'ireny banque reny dia mampiasa reny carte de crédit reny amin'ilay atao hoe guichet automatique reny lazaina anazy daholo zany hoe za zavatra izany satria mila fantatra satria izy matetika zareo zany a tsy dia manana hoe mitondra cash be izy fa carte de crédit ny ampiasaina dia manaka vola kelikely fotsiny izy dia zay daholo zany aloha zany amin'ny ankapobeny zavatra tena tokony holazaina amin'ilay bahiny zany rehefa mataony ripina zany. For the Dutch standard, it's not actually Dutch standard, but this is the Malagasy standard, and you're here to experience the Malagasy standard, not the Dutch standard. But Ny zoma fa 10 volana aogositra ho avy izao amin'ny Noorariva ao amin'ny Hôtel de la Poste no tanterahana amin'ny fanolorana ny fomba ofisialy loka sy ny vokatra ary ny trophée ho an'ny candidat izay nandresy tamin'ilay fifaninanana concours meilleur guide de Gosserez karakaraintsika tato anatin'ny fandaharana ho arahantsika ny anatin'ny réseaux sociaux ny zahatany ihany moa ny vaovao mahakasika an'izay sy ny fandaharam-potoana rehetra fa hitaniko sady isika indrindra isika andigo anatrika izay lanonana izay. Tapitra ny fandaharantsika androany isaorana ianao tany atokantrano tany nanaraka izany rehetra farany melony tena isarahantsika dia isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa tamin'ny fandaharana zahatany ao ny office party ny fizahantany Andigo ny association des tours opérateurs professionnels de Madagascar ny Jama Cocktail Café numéro 2 Antamatavy Yannick Beauté mpanao tarehy taovolo ary Majesty ery Ambatonakanga Papekanjo manome fotoana ho anao indray ao amin'ny fandaharana manaraka veloma tompoko.